Anozo fampianarana zao. Anjery moa tsika tamin'iny maraina iny zany hitantsika teo ny amin'ny resaka le hoe sambatra zay mamaky sy miaino ny boky n'ity faminaniana ity ka mitandrina zay voasoratra tao anatiny fa hatombotra ny andro. Ny hitantsika tao anatin'izay zany tao anatin'izay le hoe ay misy fahasambarana zany le hoe mamaky sy miaino ary mitandrina ary tsy vitan'izay ihany fa jerentsika koa hoe tsy hoe mamakimaky fotsiny na miainoaino fotsiny na hoe mitandritandrina fotsiny ihany fa misy heviny le izy. Hitantsika tao le hoe mamaky inona moa le hoe mamaky hoe anaginozy koa le hoe manovo fahalalana. Tatoantsika tao anatin'izay ihany koa le hoe miaino na le hoe akino zany amin'le teny grika de hoe zany hoe latsapaka tanteraka zany eo teny hoe tafitsofoka tanteraka ianao zany amin'ny zavatra zay mampifantoka anao zany mifantoka amin'ny zavatra anankiray zany ianao de tena lasany ny zavatra ny tanteraka ny sainao ny fonao sy ny teny an'Andriamanitolo zay antsoina hoe immersion zany le izy. Zany hoe capturer zany ianao ohatra hoe mijery film ianao na mamaky boky ianao na manao jeu vidéo ohatra ny ankizy de tena lasa tanteraka any izy. Ka na misy miteny aminy ary io nga hieniny fa mila miteny intelo anao vao mamaly izy satria tena any tanteraka ny fony sy ny sainy zany. Ny farany tao anatin'izay le hoe mitandrina zany na le hoe tereo amin'ny teny grika hoe garder précisément na hoe tandremana tsara zany mba tsy ho simba mba tsy ho vaky raha ohatra ny mena zavatra anankiray ianao tamin'ny hoe zavatra tsy vaky tsy naninona zany tsy pentina iny tahaka an'izay koa zany tokony amerenanao an'iny zavatra iny ka niohatra ny resika tamin'izay tamin'le mpanjaka Akaba zany zay ny tenin'Andriamanitra izy hoe atolotra eo anatrehanao ny Siriana sy ny miaramilany rehetra sy ny vahoaka miaraka aminy rehetra. Andriamanitra mihitsy nefa nanolotra azy rehefa atrarany teo ampelantanany le fanjakan'ny Siria hoe tandremo tsara zany tena atolotra eo ampelantananao ny ainy io fa nalefany le fahavalo tsy nitandrina ny tenin'i Jehova zany izy zay nambaran'i Jehova nalefany le fahavalo de hoy Jehova ny ainao ny solon'ny ainy ary ny solon'ny ain'ny olonao ny ain'ny olonao ny solon'ny ain'ny olona izy tsy voginy sina raha sina ny mpanjaka Akaba zany hay ahoana ity zavatra ity zany ka zay le izy zany le hoe rehefa miteny ny tompo de mitandrina zany ka ty boky ny apokalipsy ity zany de zao hoe zavatra mila tandremana zavatra mila dinihana lalina ary tsy hoe zavatra vakivakina fotsiny ohatran'ny hoe mamaky gazety ianao fa zavatra ny zavatra tena hoe mila latsapaka ao anatinao zany le izy ary zavatra anankiray ihany koa zany de zao hoe mila mikatsaka zany ohatran'ireny olona mikatsaka volamena reny tena hoe tsy moramora zany mikatsaka volamena zany fa ny hery ray manontolo ny faharerahana ny amin'izany zavatra tsy moramora zany de ohatr'izay zany nikatsahanao ny zavatra voasoratra ao anatin'io boky ny apokalipsy io. Ka zay ny lesona andresahantsika tamin'iny maraina iny namitana kely an'izay tsika de hivavaka tsika ametraka ny fotoanantsika amin'ny terivotsika zany de tonga de manohitsika amin'ny lesona indray izany. Hivavaka tsika re. Jehova Andriamanitra ray io Andriamanitry Abrahama ianao Andriamanitry Isaka Andriamanitry Jakoba mbola miantso ny anaranao indray zay amin'ity tapany hariva ity mangataka aminao zay raha io aoka reny fanainao masina mbola hitoetra aminay hatrany zay efa nangatahanay taminao tamin'iny maraina iny aoka ny fanainao hirotsaka aminay anamasina anay taridalanay ary lolananay fa tsy efa manao na inona na inona izay Andriamanitra raha tsy ny fanahinao no miasa ao anatinay de mangataka izay raha io aoka ny hivotry ny fanainao ny hirotsaka aminay amin'ny fahafenona ka izy no ampianatra anay ny teninao de manamasina anay Andriamanitra ny amin'ny teninao fa ny teninao ny fahamarinana tao anatin'izay fotoana ny sarahana izay raha nisy tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao ny fitondrantenanay na tamin'ny nitenen'ny vavanay na tamin'ny fihetsika nataonay na tamin'ny fisainanay na tamin'izay mety nijeren'ny masonay de hifonany aminao tompo zay mety faratsinana fahotana vitanay
mamindrafo aminay raha io mamela ny eloka irenao ko dia mangataka aminao zay Jesosy tompo aoka ny le rahanao anadio sy anasanay tsiraray avy reto ka anafaka anay mifahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra dia raha ianao Andriamanitra ray kalazay ny naranao mena voninahitra ianao tompo hatramin'izao ko mandrakizay dia apetraka ifeno am-pelantananao ray ny mba ahatomombana indray ny fampianarana amin'ity hariva ity ka eo am-pelantananao Kristy no ametrahanay izany mba tsisy harombaka izay eo am-pelantananao dia aoka ny rahanao andrakotra ny fitaovana izay ampiasain'ny any tokantrano tsiraray avy ka hiaro izany amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ianao Kristy aoka ny fanahinao hiasa ny tsiraray avy ampitoetra sy ny teninao anatin'ny tsiraray avy Andriamanitra ary aoka ny fanahinao ray ampitenin'ny vavako mba hamantaranay ny sitraponao ka dia aoka ny sitraponao ihany no tanteraka eto fa tsy ny anay dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona nanandratanay sy nanonanay izao vavaka izao ray tao anatrehanao dia eo am-pelantananao Jesosy nametrahanay izao fampianarana izao ka dia aoka tsisy harombaka sy eo am-pelantananao tompo dia raina ny anaranao ray dia raina ianao Jesosy io halleloia amen inona indray ary ny toy an'ny lesona inona ny zavatra hitantsika teo ihany koa izao no verenantsika leo amin'ilay apokalipsy toko voalohany andininy fahatelo satria iny izany no nandraisantsika lesona tamin'iny maraina iny izany dia izao no voasoratra ho apokalipsy toko voalohany ny andininy fahatelo sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra tao anatiny fahatombotra ny andro izay sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra tao anatiny fahatombotra ny andro inona moa ilay tandremana zany dia hoe ny tenin'ity faminaniana ity sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra tao anatiny eto zany ny zavatra izay hoe hoenotsika sy vakintsika sy ho tandremantsika dia niny ny tenin'ny faminaniana zany no asena enotsika sy ho tandremantsika ary ho vakintsika zany ka ny fanontaniana mipetraka zany dia zao hoe miresaka faminaniana atsika faminaniana koa mantsy mbola be deaibe zany ny fanontaniana mipetraka mikasika an'izy io ndray andro raha sendra tafaresaka tamin'ny olona tsy haiko mety efa niresahako ihany angamba le izy nisy atoko mpiangonana anankiray zany nanana solotena zany izy tonga zany niresaka tamiko zany dia rehefa niresaka izy io zany dia zavatra teneniny tamin'izay dia resaka indrindraindrindra mihitsy ty resaka faminaniana niresaka bokyny apokalipsy ity noresahana tamin'izay fa ny zavatra teneniny zany dia zao hoe ianao izy milaza hoe faminaniana fa nga mbola misy zany faminaniana zany tsy misy tsony zany faminaniana zany ozy izy fa efa tapitra zany faminaniana zany izy nefa zany mpitoro baiboly koa zany io dia ozy hoe tsy misy tsony zany faminaniana zany ary zay zany le izy dia izy mitenany zany nefa ny tsy mandalina le zavatra teneniny akory hoe mitombona ve zany zavatra teneniny zany sady tsy mitombona satria nahoana rehefa nandeha le resaka amin'izay ary dia hoe ny soratra masina ange no milaza fa rehefa tonga ny andro farany dia mbola misy ange zany faminaniana zany dia tsy za no miteny aminao fa ny soratra masina dia zao tsara ny teniny raisiko tamin'izay fotoana zay raisitsika inge leo amin'ny joela toko faharoa jerentsika kely an'izay hoe manahoana tokoa zany faminaniana zany hoe mbola misy ve zany faminaniana zany amin'izao andro enantsika zao ao moa ny sasany zany raha ohatra koa miteny zany ny ohatrany hoe raha raisitsika ohatra ny fivavahana musulman ohatrany zany dia hoana ozy izy ny zareo musulman hoe zay mantsy ny fomba fiteny zareo dia mba haveriko zany le izy dia ozy izy hoe Allah est le seul Dieu ozy izy Mahomet son prophète ozy izy teny zany izy manao hoe i Allah ihany ozy izy no Andriamanitra ary Mahomet ozy izy no na amitenintsika malagasy hoe Mohamad ozy izy no mpaminaniny dia amin'izareo musulman zany dia zao aorian'ny Mohamad ihany koa dia maninona tsy misy tsony zany mpaminany zany tsisy tsony koa zany tsisy tsony zany betsaka zany ny olona milaza an'izay fa ahoana izy ny soratra masina miverina zany sika amin'le atao anatin'ny soratra masina mikasika izay zavatra zay dia zao ny voalaza atao amin'ny joela toko faharoa araka le mitenentsika teo joela toko faharoa amin'ny testamenta taloha zany vakitsika mitoko amin'ny dika tentsika malagasy ity zany
pejy 2:7 io antsika zany fa nitoko fahatelo zany fa tsy nitoko faharoa de mitoko fahatelo zany a ny andininy voalohany zany no manambara le izy de zao ny teniny eo andininy voalohany sy ny faharoa andininy voalohany sy ny faharoa ary rehefa afaka izany andro izany ho ny mpaminany joela zany rehefa afaka izany andro zany de andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho dia aminany ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo ny lahy antotrareo any nofy ary ny zatovinareo ahita fahitana ary na dia mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy azy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany inona ny zavatra misy rehefa afaka izany andro zany ozy izy dia inona andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ozy izy zany eo amin'ny irotsahan'ny fanamasina zany ozy izy Andriamanitra rehefa afaka andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary rehefa mirotsaka zany io fanahy dia inona ny zavatra mitranga dia aminany ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo ny lahy antotrareo ho an'ny nofy ny zatovolahinareo ahita fahitana lahy antotrareo any nofy misy faminaniana zany rehefa afaka izany andro zany ozy izy fanontaniana mipetraka ihany koa dia ty izany koa mantsy zavatra anankiray ihany koa izay mbola mipetraka ihany koa zany amin'izao fotoana zao satria eo mantsy ny zavatra resahany dia zao hoe rehefa afaka izany andro zany ozy izy dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra dia io ty fiangonana ty zay nyresaka tamiko ty zany mikasika ny hoe tsisy tsony ozy izy zany faminaniana zany ka izy ireo mantsy mandeha mandondona ny tokantrano izy ireo dia miresaka zany izy ireo hoe mitory zany dia efa miresaka aminy ianao nefa dia resahanao aminy zavatra io dia misy n'olona anankiray zay ny teny dia ozy izy tena ohatra mbola tsy hitako indray zany ozy izy satria nahoana le olona zany a efa misy fampianarana raiky tapisaka zany eo aminy eo dia zay no entin'le olona dia tsy fantatra hoe misy angeza ny faminania zany dia ireo olona reo ihany zany mbola mitenany koa manambara manao hoe eto Andriamanitra inona ny teneniny teto hoe rehefa afaka izany andro zany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra dia zareo reo ihany koa dia zao raha ohatra zao tsika mivavaka zany zao hianatra ny tenin'Andriamanitra dia ahoana tsy vitantsika nianatra ny tenin'Andriamanitra fa fahaizantsika na fahalalantsika fa mangataka iny tsika mangataka le fanan'Andriamanitra hiasa amintsika zany hampianatra antsika eto fa zareo reo rehefa mivavaka tsy mangataka ny fanan'Andriamanitra zany ianao ve mino izy izy fa fanan'Andriamanitra dia hirotsaka aminao zany raha mangataka ianao fa mahavarina le olona hoe tondra tenin'Andriamanitra ve le olona sa tsy mitondra mpampianatra ve le olona sa tsy mpampianatra fa inona ny tenin'Andriamanitra dia na Jesosy ara dia miteny manambara manao hoe zay mangataka no omena zay mitady no ahita zay mandondona no vahana ozy izy nareo na dia ratsy ara mahay manome zavatsoa ny zanakareo fa vao maika fa ny rainareo izay any an-danitra no angatanareo ny fanahiny tsy hamme izany maimaim-poana fa izy zany hoe angatana zany io fanahy io nefa ny olona miteny fa nga angatana koa zany fanahy zany dia mino ve anao fa ny fanah'Andriamanitra miaso anatinao dia ora olona kristianina ve tsika sa tsy kristianina mpanompon'Andriamanitra mpanompon'i Jehova ve tsika sa tsy mpanompon'i Jehova zanak'Andriamanitra ve tsika sa tsy zanak'Andriamanitra dia izay zany mampametra-panontaniana zany zay zavatra zay ka ny zavatra anankiray mantsy ty dia zao miteny ny zavatra hitantsika teo dia hoe rehefa afaka zany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho izy izy io faminaniany joela io dia tamin'ny oviana izy io ny tanteraka tamin'ny oviana izy io ny tanteraka dia aty amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa tsika ny andeha jerentsika asan'ny apôstôly toko faharoa tanteraka io faminaniana io zany a tamin'ny irotsahan'ny fanamasina tamin'ny andro Pentekosta zany tamin'ny andron'ny apôstôly dia zao ny voasoratra dia ahitantsika an'le izy hoe tanteraka le izy jerentsika ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra asan'ny apôstôly toko faharoa dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary iza moa ireo nivory tao amin'ny toeranareo ny mpianatra Jesosy nyreo apôstôly zany reo satria i Jesosy dia niteny tamin'izy ireo nanao hoe
aza mihetsiketsikety Jerosalema ianareo mandra-panafinareo ny erozy izy de ny fanahy masina zany eo am'le toko voalohany izy no miteny an'izay indray jerentsika kely fotsiny alohan'ndratsika anio eo am'le andininy fahefatra toko voalohany andininy fahefatra de zao ny tenenina ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy zany hoe alohan'ny akaran'ny Kristy tany an-danitra zany dia namepetra azy tsy hiala ny Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany ray izay efa renareo tany koa izy fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jôdia sy Samaria ary hatrany aparan'ny tany eo amin'ny andininy fadimy zany izy de mitseny manao hoe fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy namepetra azy ireo zany Jesosy hoe tsy hiala eo Jerosalema mandra-pilatsaky ny fanahy masina amin'izy ireo fa rehefa irotsaka zany fanahy zany de inona ny efeny zany fanahy zany na ny vokatra zany fanahy zany teo amin'ny andininy fahavalo izy miteny fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jôdia Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany manina azo hery ianareo misy hery zany omeny io fanahy masina io rehefa mirotsaka zany io fanahy masina io inona io hery omeny inona io hery azo io rehefa mirotsaka fanahy masina io de inona tokoa nataon'ny mpianatra rehefa nitenenin' Jesosy izy ireo alohan'ny akaran'i Jesosy de niteny Jesosy hoe namepetra azy ireo aza miala eto nareo aza miala eto Jerosalema reo mandra-panafinareo ny fanahy masina de fantatsika moa fa taorianan'io zany niakatra any an-danitra Jesosy de zareo zany janona teo Jerosalema tonga ary ny andro Pentekosta zareo tafangana tamin'ny toerana anankiray nivory ny mpianatra inona ny zavatra nitranga toko faharoa andininy voalohany ary noho ny tonga ny andro Pentekosta teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy fe tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra maherin'ny fofofofoko ka nanenika ilay trano ny angonany ary nisy lela maro mitarehinafo nisy eo taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany zareo mivory zany tao anatin'ny toerana anankiray niandro hoe niandro zany batisany fanahy masina zany satria zay ny nampanantenan'i Jesosy ary Jesosy efa niteny rehefa tonga zany de azo hery ianareo izy nivory iny andro Pentekosta ny andro de nanahoana nisy feo tonga avy any an-danitra nisy rivotra maherin'ny fofofofo nanenika ilay trano ny angonana ozy izy de inona koa ny zavatra hitany nahita fahitana zareo zany nahita lela maro mitarehinafo niseho taminy zay nizarazara nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany lela mitarehinafo zany de inona ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy rehefa nahita n'io fahitana io zany zareo nahita io zavatra nitranga io tao amin'ny efitrano io de nao feno ny fanahy masina izy rehetra nirotsaka zany le fanahy masina zay nampanantenan'i Kristy nirotsaka zany le fanahy masina ka le milaza manao hoe fanahy masina zany koa ve de hoe hiasa aminao zany angatahana de angatahana mihitsy zany araka nitenentsika teo hoe nareo na de ratsy ary maimay ame zavatsoa ny zanak'ireo fa raha nirainareo zany an-danitra no angatanareo ny fanahy masina moa tsy ame zany maimaim-pona va izy angatahana io fanahy masina io zany ary io fanahy masina io ko de zao hoe teny fikasana izy io fampanantenana avy amiray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany hoe fampanantenana nomena ihany koa zany io fanahy masina io ho an'izy ho an'ny olona ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra ahoana koa zany vahoaka an'Andriamanitra tsy mino ny fanahy masina na tsy mandray ny fanahy masina zany fa fampanantenana nomena ny vahoaka an'Andriamanitra zany izy io de nirotsaka ary le fanahy masina satria zavatra niteny teo azo hery ianareo mirotsahan'ny fanahy masina inona ny heritatsika rehefa nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina de hono izy andiny fahefatra ary samy fen'ny fanahy masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy inona zany ny hery ny azon'izy ireo
ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy. Ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa zany izy ireo araka ny nampitenenan'ny fanahy azy. Misy koa ny fiangonana sasany, zay ny teneko hoe tsika mianatra eto, tsy resaka anaram-piangonana mihitsy sika eto. Ho avy indray ny sasany mantsy ilaza aminao le manaratsy anaram-piangonana fotsiny no atao, tsy manao an'izany mihitsy fa fahamarinana ny resantsika eto dia ny baiboly no ampiresantsika. Misy indray ny fiangonana zany milaza manao hoe ny afantarana fa ny fiangonana mino ny fanahy masina indray zany ty fiangonana ity. Ny afantarana fa mandray ny fanahy masina ianao dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ozy izy. Izay ihany zany ny famantarana ozy izy fa nandray ny fanahy masina ianao. Ka raha misy zany fiangonana tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra dia zao tsy manana ny fanahy masina zany fiangonana zany. Dia mandeha amin'izay ary ilay fiteniny zany dia mandeha izy. Alibaba tabalabatsika alibaba watsyakalakatsika jabaradatsika dia mba inona ny dikan'izany, mba hazavao aminao ny dikan'izany. Teny amin'ny teny tsy fantatra zany, manana fanahy masina zany efa miteny amin'izany zavatra zany. Fantatrareo ve zany ny dikan'izany zavatra teneniko zany? Alibaba ny fantatrareo amin'izany. Comment t'appelles-tu, police sa voleur? Zay ve ny atao hoe manana fanahy masina zany? Manao amin'ny teny tsy fantatra fotsiny tsy fantatra. Fa ty zavatra teneniny eto ty ka tsy hoe teny tsy fantatra hoe tsisy malaly, fa fomba fiteny maro samihafa ny resahany eto. Inona zavatra teneniny teo? Averiko tsara ilay izy. Raha tsy mandinika zany dia voafitaka an'izay zavatra zay mila miteny tsy fantatra. Fa ty fiteny ty zany fiteny maro samihafa zay fantatra zany io. Zany hoe tsy fitenin'ireo apôstôly io fiteny io, fa fitenin'ny firenena hafa. Ohatra hoe za zao malagasy dia ataontsika hoe miteny frantsay, ataontsika hoe miteny frantsay zany, miteny anglisy zany, miteny espaniola zany, miteny russe zany, miteny mandarin zany, miteny sinoa, miteny japonais zany. Ka raha za malagasy miteny an'izany fiteny zany dia miteny amin'inona zany? Miteny amin'ny teny tsy fantatra maro samihafa zany zay amin'izay fotoana zay. Zany hoe teny fantatra zany io fa tsy fiteniko. Satria ny apôstôly dia miteny inona? Galiliana nge ireo olona reo. Ny apôstôly dia Galiliana, miteny hébreu ny apôstôly. Fa zareo miteny amin'ny fiteny maro samihafa ty miteny amin'ny teny inona izy? Io mantsy zavatra teneniny. Ary samy fen'ny fanahy masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa ozy izy. Niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy. Dia adikan'ilay teny, vakitsika kely le raraisika ilay teny dia toizantsika ilay vaky teny. 5 toizantsika ilay izy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa. Satria andro inona ny andro? Andro Pentekosta ny andro. Rehefa tonga ny andro Pentekosta any Jerosalema, tonga daholo manao pèlerinage miakatra ny Jerosalema ny jiosy rehetra avy amin'ny firenena maro samihafa manodidina ny Israely sy manerana an'izao tontolo izao zany izay afaka dia tonga izy miakatra maninona makany Jerosalema satria lalàna teo amin'ny zanak'Israely izany. Rehefa tonga ny fety lehibe tahaka ny hoe Paska, Pentekosta dia maninona miakatra any Jerosalema ny olona rehetra. Tonga koa ary be dia be ny jiosy avy amin'ny firenena maro samihafa ireo mahay ny fitenin'ireny firenena hafa ireny. Ary nety nisy vahiny koa ary niakatra tany Jerosalema zany tamin'izay fotoana zay. Dia inona ny zavatra nisy? Vakitsika ilay 5. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambanin'ny lanitra. Reny zany mahay fiteny maro samihafa reny. Ary no nire izany feo izany dia niangona ny olona marobe ka very hevitra. Fa samy nahare azy ireo ny teny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra dia talanjona sady gaga izy rehetra. Iza retina indreto? Jiosy avy amin'ny firenena maro samihafa. Ohatra hoe nisy jiosy zany mipetraka any amin'ny firenena Grika, mahay teny Grika izy. Misy jiosy mipetraka any amin'ny firenena Romanina, mahay teny Romanina izy, mahay teny Italiana izy. Misy jiosy mipetraka any amin'ny toerana Arabo, mahay miteny Arabo izy. Misy jiosy mahay mipetraka any Azia dia mahay miteny fomba fiteniny aziatika izy zany, sy ny toerana maro samihafa zany. Ozy dia ozy izy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Ary no nire zany feo zany dia niangona ny olona
maro ka very-hevitra izy fa samy nare azy ireo ny teny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Gaga sy talanjina izy ireo hoe tsika eto Jerosalema nisy reto olona reto nefa hebreo to miteny amin'ny fitenitsika izy zany any amin'ny toerana izay misy atsika eny fa ahoana ny anton'izany zavatra zany nefa ireo ponina eto amin'ny fireneny Joda reto izy ary nonre zany feo zany dia niangona ny olona maro ka very-hevitra fa samy nare azy ireo ny teny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe indreo tsy Galiliana va ireo rehetra miteny ireo koa ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabe atsika. Ohatra ataontsika ohatra hoe ny gasy nipetraka aty ampitan-ranomasina zany misy niteraka taty ny ankizy ohatra n'izany dia zay ny nahalehibe ilay ankizy. Ao ny any États-Unis any, ao ny any Italia any, ao ny eto Frantsa, ao ny any Chine ohatra ny sy ny toerana maro samihafa. Dia ohatr'izay zany dia hoe tonga ny Madagasikara zany le olona. Dia rehefa tonga ny Madagasikara izy dia gaga izy hoe olona veny Merina Voany ngereo tsy niala teto Merina Voany ireo olona reo ka ahoana ny aizan'ireo Merina Voany reo mahay miteny tsara ny fiteny avariananina mahay miteny nefa olona fantatra ireo olona reo nge zavatra inona ny asan'ireo olona reo mpanjono ange ny asan'ireo olona reo mpanjono ireo olona reo dia talanjona izy ireo koa ahoana no andrenesantsika ny fitenitsika avy izay nahabe atsika dia Parsianina sy Medianina sy Elamita ary mponina any Mesopotamia sy Jodie sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frigia sy Pamfilia sy Egypta sy ny tany Libia izay manodidina any Kirena ary vahiny avy any Roma na Jiosy na Prozelita, Kretanina sy Araba. Koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Zany hoe izy reto zany rehefa niteny tamin'ny fiteny maro samihafa izay tsy fitenin'izy ireo fa fitenin'ny firenena hafa zany dia inona ny zavatra nitenenina? Tsy hoe niteny fotsiny izy hoe bonjour, good morning, tsy mba manao an'izay zany izy na hoe shlibilish na hoe kenishwa. Tsy izay zany tsy hoe manao bonjour tena mahay manao bonjour tsy izay fa inona ny zavatra nitenenina? Ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra? Ny zavatra nitenenina zany dia zao ny asa lehibe ataon'Andriamanitra nitenenina. Zany hoe faminaniana nge zany niteneniny reto tamin'ilay fiteny maro samihafa. Asa mahagaga zany hoe ny fahatsaran'Andriamanitra no nambaran'izy reto sy ny fahalebiazan'Andriamanitra ka talanjona reto olona reto na eno ny zavatra nitenenina. Tsy vitany hoe na eno izy tena mahay niteny anglisy zany olo zany fa le fahatsarana niteneniny koa mbola vao mainka nahatalanjona azy ny asa lehiben'Andriamanitra ahoana ozy izy no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Mahagaga sy mahatalanjona nge zany le fahalebiazan'Andriamanitra zany. Dia vokatry n'inona nefa izay zavatra izy? Vokatry ny fanahy zay. Rehefa nrotsaka zany le fanahy dia jereo ny asa lehibe izay ataon'Andriamanitra tamin'izay zavatra zay. Dia fantatsika moa fa ny olona ao ny sasany no manaraby miome dia misy miteny hoe irediredy ny olona mamidivay zany ny sasany zany tena nisy resy lahatra, ny sasany ray mirediredy ny olona mamidivay zany. Fa niteny ny apôstôly Petera nanao hoe mbola vao ora 3 monja izao izy zany hoe mbola vao andro amin'ny 7 maraina zany zao. Satria zay ny ora ara-baiboly tsy mitovy amin'ny erantsika amin'izao fotoana zao fa raha miteny ny baiboly hoe mbola vao ora fahatelo zao dia amin'ny 7 maraina zany zay hoe ora fahatelo zay. Mbola vao ora 3 monja zao izy koa ahoana ny lazainareo fa mamidivay ireo olona reo fa tsy mamidivay zany ireo olona reo. Fa io izy le nambaran'ny mpaminany Joela le nyresahantsika teo io le nambaran'ny mpaminany Joela ozy izy. Dia izay mihitsy ny angeny nambarany io ny 9:12 dia zao ny lazainy vakitsika manomboka amin'ny 5:15
Fakitsika manomboka amin'ny 5:15 dia izao no tenenina eo. Tsy mahamo araka ny hevitra reo tsy akory ireo fa vao ora fahatelo ihany izao ny andro. Fa izao ilay nampilazaina ny joelam-paminany hoe amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ary ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy nareo aminany, ny zatovinareo ahita fahitana, ny lahy antotrareo anonofy, ary ny mpanompoka na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany, ka dia aminany izy. Ka dia aminany izy. Eo zany le tanteraka zany le nambarany joelam-paminany ny vakitsika tary amin'ny joela toko fahatelo andininy voalohany. Hoe rehefa afaka izany andro zany, amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ka milaza zany ny olona manao hoe tsisy faminaniana intsony zao e. Miresaka ohatra zao ny musulman manao hoe Mohamady ihany sisa ny mpaminany farany ozy ny musulman. Mohamada zany nge taonjato fahafito tao aorinan'ny Kristy no nisiny zany Mohamada zany. Dia milaza ny musulman manao hoe Mohamady ny mpaminany farany. Nefa ny faminaniana zay nambara efa taonjato maro tany aloha no nanambarany joelany zany faminaniana zany, tanteraka tamin'ny andron'i Jesosy zany. Dia le faminaniana nambara teto dia inona ny faminaniana hoe amin'ny andro farany. Ny andro farany ve tsika inge zao miaino anatin'ny vanin'andro farany tsika amin'izao fotoana zao e. Dia tsisy faminaniana intsony zany zao. Tsy izay no lazain'ny Baiboly, za tsy miteny hoe izay no lazaiko, fa tsy izay no lazain'ny Baiboly. Eo ihany koa ny sasany izay miteny manao hoe tsisy faminaniana zany intsony. Dia hoa raha miteny ianao tsisy faminaniana intsony, dia ny fanontaniana mipetraka dia ity: mampandainga an'Andriamanitra zany ianao zay milaza fa amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, mampandainga an'Andriamanitra zany ianao. Mampandainga an'Andriamanitra zany ianao amin'izay fotoana zay. Tsy za no miteny an'izay, fa ianao no miteny an'izay zay mandaha an'izay herin'Andriamanitra izay. Satria ny fanahin'Andriamanitra dia mivokatry ny fanahy misy hery ao anatiny eo. Fa zay zany zavatra hita teo hoe nirotsaka ilay fanahin'Andriamanitra, ary rehefa mirotsaka io fanahin'Andriamanitra io zany dia misy hery zany io fanahin'Andriamanitra io. Ka arak'ilay nitenenina teo hoe raha misy olona zany milaza hoe tsisy faminaniana zany intsony amin'ny andro farany, dia manohatra ny faminaniany joelam-paminany zany izy, zay nampitenenin'Andriamanitra azy. Ary tsy vitany hoe manohatra ny joelam-paminany izy, fa zao maniratsira ny fanahin'Andriamanitra izy. Satria Andriamanitra no nampanantena io fanahy masina io. Andriamanitra no nampanantena io fanahy masina io. Inona ny zavatra nitenenin'i Jesosy teo amin'ilay andininy fahaefatra, verenantsika vakiana kely fotsiny ilay andininy fahaefatra teo. Ahoana ozy izy Jesosy? Ary niara-ny angona teo aminy Jesosy dia toko voalohany andininy fahaefatra, Asan'ny Apôstôly. Ary niara-ny angona teo aminy Jesosy dia ameny ambepetra azy tsy hiala ny Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasany ray izay farenareo tamiko izy. Inona ilay fanahy masina? Teny fikasana avy amin'ny ray io fanahy masina io. Hiandry ny teny fikasany ray ozy izy, zay avy amin'ny ray. Ary io fanahy masina io nirotsaka io rehefa tonga tany an-danitra i Kristy, ary nampatsahivy ny apôstôly izy, ny apôstôly Paoly izy eto amin'ny andininy 7:30, toko 2 andininy 7:30 izy nampatsahivy ny apôstôly Paoly. Dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, toko 2 andininy 3:30. Dia hono izy: ary rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy, ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Zany hoe rehefa tonga tany an-danitra zany Jesosy, dia izao nampanantena Kristy fa ampirotsaka io fanahy masina io. Dia inona ny zavatra nitranga? Nirotsaka ilay fanahy masina arak'ilay niteneniny hoe ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay efa nokasainy, satria ny ray no efa nanomeny io teny fikasana io. Dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Tamin'ny andro Pentekosta io. Dia tsy hoe tamin'ny andro Pentekosta ihany mirotsaka ny fanahy masina dia tsisy intsony rehefa vita ny andro Pentekosta, fa fanontaniana mipetraka: nisy ve ny asan'ny fanahy masina tao aorian'ny andro Pentekosta io sa tsisy? Raha mijery tsika ny soratra masina dia ny asan'ny fanahy masina feno aorian'ny asan'ny apôstôly toko 2, fa tsy hoe tamin'ny andro Pentekosta io ihany nirotsaka ny fanahy masina dia tsisy intsony. Tsisy intsony.
fa ny boky ny faminaniany jaona raha mbola tonga tateoriana ny fanambaran'i Jesosy Kristy ny boky ny apokalipsia mbola miresaka an'izany faminaniana izany, mbola miresaka izany ihany koa zany fanan'Andriamanitra zany mbola hitantsika anatin'ny boky ny apokalipsia ihany koa zany fanan'Andriamanitra zany. Ka ity faminaniana ity zany de zao miresaka mantsy sika eto le hoe sambatra zay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity. De raha vao miresaka tsika hoe faminaniana de inona ny dikan'izay? Vokatry ny fanahy zany zay. Satria ny faminaniana de vokatry ny fanan'Andriamanitra. Avy amin'ny fanan'Andriamanitra zany io. Satria ny olona zany de zao tsy fahendren'olombelona no ahafahany maminany. Tsy fahendrena avy aminy zany. Fa avy amin'Andriamanitra no ahafahan'ny olona maminany. Ka raha vao miresaka zany ianao hoe faminaniana, na miresaka hoe boky ny apokalipsia de zao vokatry ny fanan'Andriamanitra zany. Ka ho antsika zany, ho antsika, tsy ho antsika moa zany fa ho an'izay olona zany mahasamy teny manao hoe tsisy tsony zany fanan'Andriamanitra zany, aza miresaka an'izany. De aleo ny baiboly ny amaly azy. Tesalonianina voalohany toko 5 vakitsika. Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 7:20. Tesalonianina voalohany vakitsika any amin'ny epistily ndray zany tsika mandeto. Zay aloha mianatra ny apokalipsia tsika zao zao mivezivezy tsika ato anatin'ny soratra masina zany. Tesalonianina voalohany toko 5, toko 5 andininy 7:20 ka hatramin'ny faraka amin'ny 20. De inona zavatra teneniny io? Aza mamono ny fanahy ary aza manao tsinotsinona ny faminaniana. Fataro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara. Inona ny teneniny? Ho an'ireo zany zay milaza manao hoe tsy ilainy zany fanahy masina zany na hoe zany faminaniana zany. Fa ahoana izy ny tenin'Andriamanitra? Tsy za mitovy angamba amin'ny baibolitsika raha tsy hoe neny areo angany esorina tao le izy fa ny misy an'izay aloha le izy ato. Ahoana izy? Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, satria miaraka reo, ny faminaniana sy ny fanahy masina zany miaraka. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana. Fataro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara. Miaraka le fanan'Andriamanitra sy ny faminaniana, tsy misaraka ireo. De ahoana koa izy ny apôstôly Petera mikasika ny faminaniana? Zay le tenentsika teo, tsy hoe tamin'ny andro Pentekoste ihany de teo no nirotsaka ny fanahy masina de tsisy tsony avy eo. Na hoe teo ihany koa ny resaka faminaniana de tsisy tsony koa avy eo. Fa ahoana izy ny apôstôly Petera? Jerentsika eo amin'ny Petera faharoa indray. Aty alohan'ny apokalipsia aty no misy azy. Petera faharoa indray no jerentsika. Petera faharoa toko voalohany de ny andininy 7:20 ihany koa ka hatramin'ny faraka amin'ny 20. Petera faharoa toko voalohany ny andininy 7:20 ka hatramin'ny faraka amin'ny 20. Petera faharoa toko voalohany ny andininy 7:20 ka hatramin'ny faraka amin'ny 20 de zao ny teneniny ato. Ary manana ny teny faminaniana atao mafiorina kokoa izy. Eto zany de mbola miresaka iny Petera, miresaka faminaniana zany Petera eto. Fa inona ny resahan'ny Petera mikasika an'io zavatra resahany io? Ary manana teny faminaniana atao mafiorina kokoa izy. Ko raha mandinika izany ianareo dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava amin'ny fitoerana maizimaizina izy, mandra-pazava ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. De toy izany, fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina de tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany fanahy masina azy. Ahoana izy? Fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany fanahy masina azy. Zany hoe le faminaniana vokatry ny fanahy zany. Ianao zany tsy afaka maminany zany raha tsy ny fanan'Andriamanitra no mampamaminany ianao. Ny famohan-kevitry ny faminaniana tsy efan'ny olona. Tsy efan'ny olona zany, fa ny fanan'Andriamanitra zany. Andininy 20. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany fanahy masina azy. Inona no ambaranao amin'izany?
Hiady hevitra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, zay ny voambaran'ny tenin'Andriamanitra. Famaokevitry ny faminaniana dia tsy efa ny fahendren'ny olona zany. Fa tamin'ny fanahy masina no nitenenan'ny olona ny tany aloha rehetra tany ozy izy. Fanahy masina no mampitenin'ny olona zany. Ary indrindrandrindra koa ty bokin'ny Apokalipsy ity. Hanazavany bokin'ny faminaniana ianao zay ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy izay zava-miafina ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Faminaniana. Dia mieritreritra ve ianao hoe fahendren'olombelona dia ho vita ny amoaka ny famenkevitra io faminaniana? Lasa angano arirarira fotsiny fa raha fanan'Andriamanitra no miasa angatahantsika, mampianatra antsika, manolo-tsaina antsika, dia miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Zay mikasika an'iny fa tsy janona lala ela amin'iny intsontsika fa mino fa mazava mikasika an'izay. Dia iroso aritsika zany, tohizantsika le lesona zany. Inona koa ny zavatra hitantsika ary eo anatin'ny lesona ary. Verenantsika kely indray ny bokin'ny Apokalipsy toko voalohany. Zavatra ihany koa zay mbola jerentsika dia hoe ty fanambarana ty dia fanambarana izy ty fanambarana ty. Ty fanambarana ty dia zao hoe fanambaran'i Jesosy Kristy zay nomen'Andriamanitra azy. Fa eto zany tsika dia hianatra zany le hoe fanambaran'i Jesosy Kristy. Raha hianatra hoe fanambaran'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy fantaritsika koa hoe iza moa Jesosy zany. Efa henontsika efa nianarantsika tany amin'ny fiangonana nisantsika tany, ao ihany koa mety hoe misy olona mety mbola tsy hoe naheno iza moa tsy mahalala an'izany Jesosy zany. Na atoko-pinoana tsy kristianina regny mahalala an'izany hoe Jesosy zany, efa henony zany. Fa zao na itsika kristianina raha mametraka fanontaniana amintsika hoe fantatrao marina ve Jesosy? Zay ny fanontaniana mipetraka. Fantatsika marina ve izay inoantsika? Ao ny fampianarana ihany koa izay niraisitsika tany amin'ny fiangonana nisy antsika tany, na niraisitsika teo amin'ny fanabeazana izay nisy antsika, hoe izao Jesosy Kristy, zanaky Josefa izy mpandrafitra, zanaky Maria Virjina izy, tany Nazareta izy no nipetraka, teraka tany Betlehema izy. Dia mba mahay ohatr'izay ohatran'izany, dia mety ny ambiny mety tsy dia tena fantatra hoe ahoana moa ny tena momba an'i Jesosy. Ao koa ny fahalalana hoe Jesosy dia nifatsihana tamin'ny hazo fijaliana. Ao ny filazana koa Jesosy dia nandeha teny ambony rano. Zay moa rehefa miresaka any amin'ny toeram-piasana ireny zany, dia ny olona tsy inona manarabika, ny olona mpanaraby ny olona. Dia rehefa miresaka izy, dia ohatra ianao hoe ohatra tsy haiko hoe navita zavatra, ohatra hoe navita zavatra, ohatra hoe zavatra hoe ohatra hoe nisy zavatra anankiray nitranga ohatra n'izany hitan'ilay olona anankiray zany, nisy zavatra anankiray enjana koa zany zavatra zany, dia hozy izy ohatran'i Jesosy ve ianao izy nandeha teo ambony rano? Zay moa le fomba filazany azy. T'es comme Jésus qui a marché sur l'eau izy. Zany hoe hainy zareo zany zay tantaran'i Jesosy zay. Fa zao le izy zareo moa mpaniratsira zany, dia anaovany faniratsira izy, fa ianao ve moa hiady hevitra amin'ny amin'izany? Fa ny tiako tenena amin'ilay izy zany, ny tiako tenena zany dia zao hoe fantatra zareo hoe iza zany Jesosy zany, na dia tsy mino an'i Jesosy ary izy hoe Jesosy zany nanao fahagagana, Jesosy zany nandeha teny ambony rano, Jesosy zany teraka tany an-tranon'omby, fantatry ny olona zany. Rehefa teraka zany Jesosy zany dia nisy ireo magy avy any amin'ny Orient tonga naninona? Niankohaka teo anatrehan'i Jesosy Kristy, nanomen'ireo fanomezana tamin'ny nahaterahan'i Kristy zany. Fantatry ny olona zany tantara izany. Fa ny ankabeazany mijanona tantara. Fa le tena Jesosy, fantatrao marina ve Jesosy? Hoe avaiza Jesosy? Inona ny antony nahatongavan'i Kristy? Inona ny antony nahafatesan'i Kristy? Lasa iza Jesosy niakatra any an-danitra iny? Ary ny Jesosy niakatra iny ve mbola hiverina izy iny? Ary inona ny ataon'i Jesosy any an-danitra any? Ary io Jesosy izay fantatsika io ve mitovy amin'ilay voasoratra anatin'ny soratra masina hoe maty araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina, nitsangana tamin'ny maty araka ny soratra masina. Misy heviny lehibe zany izay teny nambarako izay, satria zao eo zany eo anatin'izay zavatra zay dia zao hoe
amin'io nafatesan'ny Kristy io na tamin'ny fahaveloman'ny Kristy dia Jesosy mihitsy dia nitenina nanambara manao hoe izy Kristy sandoka ozy izy sy mpaminany sandoka ozy izy. Ho avy ianao hoe izao no Kristy, na isy laza ihany koa ianao hoe indro ary Kristy. Ka ozy Jesosy manao hoe aza mino ianareo, aza makany ianareo. Ka eo zany ny zava-dehibe amin'izy dia zao hoe mba tsy ahavoafitaka atsika zany, mba tsy notsika hoe Kristy sandoka zany. Satria misy tokoa izany. Ary raha vao miteny hoe Kristy sandoka ianao dia misy ny atao hoe mpaminany sandoka. Raha vao mpaminany sandoka izy dia milaza azy ho mpaminan'Andriamanitra zany izy. Manambara ihany koa hoe ilay Jesosy iresaka ny amin'ny Kristy izy nefa tsy ilay Kristy araka ny soratra masina no resahany aminao. Ka mila fantaritsika zany hoe iza io Jesosy inoantsika io, iza io Jesosy voalaza ny soratra masina io. Dia manao fampidirana tsika rehefa mandeha ny lesona amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia tena miditra lalany amin'izay zany tsika. Fa mampiditra fotsiny zany tsika. Dia ohatra zany zao raha ohatra raisitsika fotsiny ohatra zany zao ny musulman ny resahana dia zareo musulman zany dia milaza manambara hoe Jesosy satria misy collègue reny zany mpiara-miasa sendra tafiresaka dia zavatra resahany dia hoe ao anaty Coran ozy izy manambara ihany koa izy any Jesosy. Fa Jesosy ozy izy dia zao mpaminany tsotra fotsiny Jesosy ozy izy. Fa amin'izareo zany Mohamada tena mbola lehibe lavitra no Jesosy Kristy. Fa amin'izareo musulman zany Jesosy zany dia hoe mpaminany tsotra fotsiny zany. Fa raha ny Baiboly koa nefa nijerena zany raha mijery ny Baiboly tsika dia ao anaty Baiboly koa dia hitantsika ihany koa hoe mpaminany ihany koa Jesosy. Hitantsika anatin'ny soratra masina ihany koa zay. Dia fakitsika kely ange aty amin'ny Matthieu 1:20 zao nijerentsika ohatrany. Raisitsika ihany koa Matthieu 1:20. Ny antsika any amin'ny Matthieu 1:20 zany hijery an'izay zavatra izay. Dia zao no voasoratra eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12. Matthieu 1:20 ny 9 ka hatramin'ny 12. Dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia nandeha ny mpianaka nanao izay nandidian'i Jesosy azy dia nentiny ny biriky sy ny zanany ary nataony teo ambony ny lambany. Ary Jesosy nitaingina azy. Zany hoe Jesosy rehefa nitsofoka tao a Jerosalema zany nitaingina biriky iny alohan'ny nafatesany zany. Rehefa nitsofoka tao Jerosalema zany Jesosy. Dia inona ny zavatra nitranga? Dia ozy izy. Dia nentiny ny biriky sy ny zanany ka nataony teo ambony ny lambany ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny akabeazan'ny vahoaka, zany hoe nitsenain'olona be dia be zany Jesosy rehefa niditra ny Jerosalema. Dia nanapaka ratsakazo reny zareo dia nanofahofa ratsakazo ny tsenan'i Jesosy. Ary akabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany tany an-dalana ary ny sasany nanapaka ratsakazo dia nahany teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia niantso hoe Hozana ho an'ny zanaky Davida, isaorana le avy amin'ny anaran'i Jehovah, Hozana avy amin'ny avo indrindra. Ary no nefa tafiditra tany Jerosalema izy dia niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao. Ary no nefa tafiditra tany Jerosalema izy dia niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao. Ary ny vahoaka nilaza hoe izao no Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilea. Efa niorakoraka feno orakoraka be zany. Dia tao nisy nilaza iza moa izao. Ary ny vahoaka nilaza hoe izao no Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta. Tsy Jesosy no namaly fa ny olona ihany no miteny. Zay zany nandraisan'ny olona ny Jesosy. Tsy hoe ny olona rehetra fa misy olona nandrain'i Jesosy dia zay nandraisan'ny olona izy. Izao anga ny Jesosy lazaina fa mpaminany avy any Nazareta ny Galilea. Zay zany ny ressentian'ny olona zany na fatsapahan'ny olona azy zany ny amin'ny Jesosy Kristy hoe mpaminany avy any Nazareta ozy izy avy any Galilea. Dia hitantsika ihany koa ty amin'ny Luka 4:20 jerentsika ihany koa. Luka 4:20. Vakitsika indray ndeha ny amin'ny Luka zany. Luka 4:20 ny 13 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indreo nisy roa lahy
tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany akany amin'ny vohitra atao hoe Emmaüs. Zany hoe ty fotoana ty indray zany tamin'ny fotoana zay efa nahafatesan'i Jesosy. Ary efa maty Jesosy, nitsangana zany izy tamin'ny andro fahatelo. Efa tsy tao pasina intsony izy. De tamin'ny fotoana efa nitsanganan'i Jesosy de zao nisy roa lahy mpianatry Jesosy, nandeha teny an-dalana izy andeha ho any Emmaüs zany, sur la route d'Emmaüs izy zany. Lalany Emmaüs zany izy. De rehefa teny an-dalana izy ireo de zao nisy lehilahy ray niona tamin'izy ireo. De tsy izy lehilahy fa Jesosy niona tamin'izy ireo fa tsy fantany. Satria tsy nosokafan'Andriamanitra ny masony reto mpianatra reto zany hahalala fa Jesosy ange no niresaka amin'io hoe efa nitsangana Jesosy Kristy. De toizantsika le verenantsika vakina le vaky teny 13 ary indreo nisy roa lahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro zany akany amin'ny vohitra atao hoe Emmaüs, tokony ho 80 stadio raha any Jerosalema. De niresaka ny amin'ny zavatra rehetra nanjoa izy, zany hoe ny amin'ny hafatesan'i Kristy zany. Ary raha mbola niresaka sy niara-ny saina izy dia nanatona Jesosy ka niaraka taminy. Nefa ny mason'ireo no azonina mba tsy hafantarany azy. Ary hoy izy taminy, ahoana izato teny resainareo ety am-pandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tare. Ary ny anankiray izay atao hoe Kleopas namalaka nanao taminy hoe, ianao rery va ny vahiny mitoetra ny Jerosalema, tsy mba mahalala izay zavatra tonga tamin'izao andro izao? Fa hoy izy, Jesosy zany ty manontany ty, fa hoy izy, zavatra manao ahoana moa izany? Ary hoy izy roa lahy taminy, ny an'i Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Ahoana izy roa lahy reo tsy mantsy an'i Jesosy, ianao rery va no vahiny mitoetra ny Jerosalema, tsy mba mahalala izay zavatra tonga ny amin'izao andro izao? De namaly Jesosy, fa hoy izy taminy, zavatra manao ahoana moa izany? Ary izy roa lahy taminy, ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Jesosy zany reto mpianatra reto, mpianatry Jesosy koa zany reto, Kleopas. De niteny hoe, tsy fantatrao ve ny zavatra nitranga? De hoe ny amin'izy, ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Zay na ihany koa zany Jesosy fa ino? Mpaminany mahery ihany koa zany. Satria raha mijery ange antsika ny tany amin'ny testamenta taloha, betsaka ange ro mpaminany mahery tany amin'ny testamenta taloha. Raha raisitsika io zao ohatra hoe Eli mpaminany. Zany Eli mpaminany zany de manino zany? Alainy ny lambany iny de kapohany ny rano. Misy rano mandeha zany de kapohany ny rano de mizara roa le rano, misaraka le rano. De afaka mandeha amin'ny mainy eo ampovoany zany ny olo. Mpaminany mahery no mahavita an'izany zavatra zany, mpaminany Jehova. Elisa mpaminany ihany koa, ny mpaminany nandimby an'i Eli. Inona koa nataony Elisa mpaminany? Maty ny zanakavavin'ilay ramatoa anankiray. De nanahoana? Lasy Elisa mpaminany, nandro teo ambonin'le zazalahy zay maty. De nofofinainy ny vavany le zaza, nafanainy teo, nandritra ny fotoana maromaro. Velona le zaza nitsangana avy eo. Mpaminany mahery zany, manangana ny maty. Zany de zay le izy hoe mpaminany mahery ozy izy. Zay tamin'inona ozy izy? Araky le voalaza teo, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra ozy izy. Teo amin'ny asa. Misy zay mpaminany mahery. Hitantsika ny fahagagana sy ny fahalebiazana rehetra zay zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny fahavelon'i Jesosy. Manasitrana ny marary, ny jamba mahiratra, ny malemy mitsangana, ny voan'ny tazo eo mpandriana ametrahany tanany le mitsangana, ny devoly miala, fahagagana ange zany, ny mofo sy ny hazan-drano zay nampitombon'i Jesosy. Feno ny arina, fahagagana ange zany. Olona teo nefa olona tsy omby 5,000 nipetraka teo. Voky daholo ny olona, mbola nisy ambiny 12 saka le mofo sy hazan-drano teo zany. Fahagagana, mpaminany mahery ozy izy.
zay eny ko zany lazainan'i Jesosy Kristy mpaminany mahery. Fa ankoatran'izay mpaminany mahery zay, na ankoatran'izay hoe Jesosy mpaminany zay, iza ihany koa Jesosy. Iza ihany koa Jesosy. Fa zao tapitra ny fotoanantsika. Toizantsika amin'ny heriny indray zany mikasika an'izay hoe ankoatran'izay hoe mampaminany mahery an'izay Jesosy zay, iza ihany koa Jesosy. Dia mety efa mitenitsika hoe zanak'Andriamanitra. Mety miteny koa tsika amin'izay zavatra zay. Fa alalantsika mikasika an' Jesosy dia zao. Tsy maintsy miainga isika any amin'ny soratra masina zany. Dia ny soratra masina eny no manambara azy. Inona ny voasoratra ny amin'ny Kristy. Satria izay foana tsika tsy maintsy miainga amin'izay voasoratra. Dia jereo ange Jesosy fa rehefa nalain'ny Satana fanahy izy tany anefitra. Dia ahoana izy Jesosy? Izao no voasoratra, izao no voasoratra, izao no voasoratra. Dia tsika ihany koa zany anambara mikasika any amin'ny Kristy dia tsy maintsy miainga isika hoe inona ny voasoratra ny amin'ny Kristy. Dia tsy maintsy mijery isika ny amin'ny soratra masina zany. Fa tapitra ny fotoanantsika zany, toizantsika amin'ny heriny indray zany mikasika izay fampianarana izay, hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Dia misaotra antsika naharitra tamin'ny fampianarana tamin'ny teny ity. Hivavaka isika. Jehovah Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba, mankalaza anao zay raha io, midera anao zay ary manome voninahitra anao. Misaotra raha mbola afaka niara-nianatra sy nandinika ny teninao indray zay tamin'ity hariva ity. Dia raina ny anaranao raha io, ankalazaina ny anaranao. Tsy amin'ny herina fahatanjahana raha io fa amin'ny fanahinao irery ihany. Ka dia oka ny fanahinao masina raha io ny asa amin'ny fahafenoana aminay. Ka ny fanahinao ny ampitoetra ny teninao amponay sy eo an-tsainay. Ka dia manamasinana anay raha io ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Da io ihany koa izay raha io ny amin'ny fiainanay andavanandro, ny amin'izay rehetra ataonay. Da io izay raha miditra, da io izay raha mivoaka. Ary eo ka ny sitraponao ny tanteraka aminay. Arovy izay mifakam-panahy amin'ny filanonofo sy ny fanondrina. Ary tehirizy izay raha io ny amin'ny fahatahorana fenonao. Ary raha mbola hifampitoana eto indray izay, ny amin'ny fotoana manaraka izay hiarahanay, dia ho pelantananao sahady no ametrahanay izany raha io mba tsy hisy arombaka izay ho pelantananao. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ny ianao hatramin'izao koa mandrakizay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no nanandratanay sy nanononanay izany vavaka izany raha itao anatrehanao. Alleloia. Amen. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany, tapitra ny fotoanantsika dia manao baibay antsika rehetra zany. Baibay antsika rehetra. Chercher ma femme.